Amaranantsika ny fandarana amin'ity hariva ity dia ny taranja aikido dia mitombo trano indray ny trakefan'ireo mpiatroka aikido malagasy satria tonga eto amintsika indray ilay manam-pahaizana frantsay Bernard Labouesse mizara izay trakefan'izay amin'ny mpiatroka malagasy izay miara-miasa amin'ny club-n'ny SFAM eny Miandrarivo. Même travail, on va revenir après sur catalogique, même fille. Mitombo hatrany ny trakefan'ireo mpiatroka aikido malagasy. Tonga eto amintsika indray mantsy sensei Bernard Labouesse manam-pahaizana frantsay izay miara-miasa amin'ny club-n'ny SFAM na ny sampana fitazana aikido eny Miandrarivo. Mizara ny trakefany nandritra ny herinandro teto amintsika ity manam-pahaizana frantsay ity. Un léger retraitement est beaucoup plus court. Ici, je laisse passer le partenaire. Ici. Ok, on essaie un petit peu. D'abord, je suis très content d'être ici, au SFAM, donc magnifique endroit à Miandrarivo. Et ma venue s'inscrit dans une série de venues. Tous les trimestres, nous engageons et nous organisons un séminaire qui dure une semaine pour bien sûr approfondir le travail des pratiquants malgaches ici sur l'aïkido. À ce niveau-là, je tiens à rappeler la gentillesse de Lalao Sensei qui nous permet de travailler dans son dojo à Miandrarivo et organiser tous ces cours le lundi, le mardi, le jeudi, vendredi et samedi au profit des pratiquants malgaches de tout grade, hommes et femmes. Voilà. Donc un grand merci et puis aussi beaucoup de plaisir à travailler avec les aikidoka malgaches. Ça fait maintenant 7 ans et j'en suis ravi. Maro arak'izany ireo mpiatroka aikido malagasy no nahazo tombotsoa taminy manazava ny zavatra niraisiny tamin'ity manam-pahaizana ity ireo mpiatroka. Fa maromaro ihany zay nanaraka formation taminy ny zavatra hitako zany mahatsapa ny hoe tena le fondamentaly teny aikido zany hoe zao le base fondamentale ny aikido zay ny tena tombotsoa voalohany azo aminy. Manampy anao amin'ny fiainana andavanandro ny aikido? Tena manampy dia manampy amin'ny fiainana andavanandro mihitsy ny aikido. Inona zao ny teknika vaovao ohatra hoe tena hitanao miavaka hoe azonao tamin'ity expert frantsay? Fomba fitadiavana centre ny partenaire amin'ny aikido moa tsy hoe adversaire hoe partenaire satria miara-miasa ny olona roa. Le fomba fitadiavana centre n'ilay olona miara-miasa aminao zany tena zava-dehibe. Hitako hoe sampahitanana hatramin'ny généralko tamin'ny sensei Bernard. Voalohany indrindra zavatra tsapako aloha dia eo amin'ny teknika zany tena hita hoe avoletany anazy satria misy na dia atao hoe samy manana teknika ary ny eto toerana sy ny hafa kokoa zany ny hoentiny satria le serasera zany tena zava-dehibe amin'izareo. Hitanao hoe mamaly le filanao hoe zany amin'ny taranja aikido? Tena mamaly indrindra, tena mamaly be dia be. Araka fanazavana ny entiny Bernard Labouesse kosa dia afa-po ny tenany ary mivoatra ny mpanao aikido malagasy hoy izy raha nandray tsara ny zavatra izay nomeko. Amin'ny volana janoary dia ho avy eto Madagasikara indray ity manam-pahaizana frantsay ity mbola ampiofana hatrany ireo mpiatroka aikido malagasy izay miara-miasa hatrany amin'ny SFAM na ny sampana fitazana aikido eny Miandrarivo izay tarihan'ny sensei Lalao. Dia ny fanadihadiana ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona tanteraka ny fandaharantsika amin'ity alina ity isaorana betsaka ianao tany an-tokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo namana teknisianina niara-ny asa nanatotosan'ny fandaharana tamin'ity androany ity mametraka ny veloma ao mandra-pioana amin'ny heriny notozo indray ary veloma tompoko.